misy ozy izy mitady mikionikionina anakorotana zay ohatrany nanonona mihitsy ary izy hoe manamboninahitra ao Madagasikara. Misy leader d'opinion zay sotonoko anarany eto fatapoko fatapirenena ao Facebook zay pro fitondrana 1000% fa 100% no namoaka publication mihitsy hoe fantatra daholo lisany bebokotra mikonikonina fanakaorotanana efa ao mampitandrina anareo zay. Faly miaraba atsika vahoaka malagasy, faly miaraba atsika mpijery rehetrarehetra, miarabanao pasteur ary misaotra anao nafohy fotoana iresaka eto ndray androany. Inona moa natonga atsika iresaka tsy tampotampoka moa satria tamin'ny sabotsy moa atsika efa niteny hoe iresaka ihany tsika ataotsika hoe mitombo indroa isan-kerinandro. Androany moa atsika nanam-potoana miresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena. Iresitsika ndraikitra foana zany manadiady sy mahatonga saina ny mpijery atsika sy ny vahoaka rehetrarehetra manaraka atsika mba ho olombanina mahay mandray décision amin'ny fiainam-pirenena, satria hitatsika moa zava-misy ao amin'ny firenetsika matetika resa be, honohono, tsao de lasa ohatrany hoe manipule foana zany le vahoaka malagasy, ary manahirana zany satria lasa inona moa le fiteny vahiny hoe ohatrany hoe considéreny zalahy ohatrany zaza foana zany le vahoaka malagasy amin'ny raharaham-pirenena, de manahizay mahatonga atsika mandray andraikitra foana ny resantsika. Ny thème abordentsika androany moa pasteur mialatsiny raha miteny eto, resaka sécurité nationale, resaka cohésion nationale, resaka ady fototra atsika moa souverainisme, souveraineté ny Madagasikara ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Hitatsika vaovao mandeha amin'ny gazety vahiny any amin'ny tambazotra sosialy, satria raha niteny atsika teto tamin'ny sabotsy de misy zavatra nitenenitsika, de misy be de be moa nitsikera atsika hoe reto ndray mamorona, reto ndray le mandainga manaratsy, nefa andro vitsivitsy taty aorinan'iny ohatrany gazety vahiny, ohatrany Libération namoaka an'le izy ary mpitondra fanjakana ao amintsika ohatrany tsy mi-assumer, ohatrany atsika vahoaka malagasy ndray ohatrany mangetaheta tsy mahafantatra ny zava-misy ao amin'ny firenetsika. Manahirana zany, tena manahirana. Raisitsika ndraikitra foana, raisitsika ho devoir mihitsy ary izy ty pasteur, satria raha sanatria misy loza amin'ny firenetsika, isa moa ny ho eto raha tsy tsika malagasy ihany, satria ny vahiny moa mandaly fotsiny ary izy manana sécurité ny manokana, fa isika malagasy iza mipiahy atsika, iza mipiaro atsika, iza mba mijery ny hoavin'ny tanora atsika, ny zanaka, zay mahatonga hoe sarotra be mandray fitenena am'izao raha zao. Ajanoko aloha iny moa pasteur de omeko anao ny fampidirana sy fiarabany. Misaotra. Me mamerina fiarabana atsika rehetra de misaotra Nosy-tanina nanokatra ny resaka. Eto tsika zany zao dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana, ary niteny moa Nosy-tanina teo hoe mampitombona am'izay zao ny fomba fanehoan-kevitra amin'ny alalan'izao. Mbola hiampy aza hoe ilay fomba fanehoan-kevitra satria isaoran'Andriamanitra fa nisokatra ny radio atsika web. Tsara mpahafantarina atsika zany fa mbola vao mpanaovana ny mise au point zahay sy ny teknisianina zay isaorana be dia be. Nisy olona nanolo tena nanao zany maimaimpona dia hanomboka ny radio web GDLR, Gardien de la Révolution, dikan'izay zany dia 24 heures sur 24
hisy fandarana andeha amin'ny web radiotsika mitanjona dia ny hanabeazana ny vahoaka amin'ny lafin'ny politika indrindrandrindra sy ekonomika zay ny tsy nisy hatramin'izay misy miteny hoe inona moa no zavatra ho ataonareo par rapport ny parti politika misy ny parti politika misy de zao hoe rehefa tonga ny événement électoral zay aby zala vao mipotra fa tsika zany manomboka androany tena lazako hoe androany satria ampitomboana indroa isan-kerinandro sy ao aoriana rehefa mise au point tsara le radio web radionay fa mbola manao essai zay zao dia ho beazina am'izay ho citoyen au courant ny zava-misy tsika mba ahafahantsika mandray atanana ny firenetsika sy ny fiarahamonina zay ngamba no vaovao ngeza be sady a vaondalana tsara ampahafantarina ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny tima atoandro ity tsika tsy valapatra ela androany satria ny tena fandaratsika isan-kerinandro moa dia le carte sur table ny sabotsy areto zao de efa mahafanambarana sady fa isy vahiny lehibe amin'ny asabotsy zao eto amin'ny carte sur table zay iresaka momba ny jirama iresaka momba ny EDF tsika iresaka momba ny FMI iresaka momba ny banque mondiale chiffre anoresana eo a tsy torapo expert mahalala an'ilay rara tsy atao tompotrano miono isika vahoaka malagasy ka tsy zay lazain'ny olona any amin'ny gazety sy sisa no marina fa aleo tonga dia any amin'ny source mihitsy a no iseho ka de isorana manokana zany zay ngamba no ela fa tonga de idiratsika ny antondresaka mostanina ny tonga de anomboako azy a dia ilay fanambarana nataony ingay filohan'ny anteny mera-pirenena symbolique be président ny assemblée nationale encore une fois est-ce que c'est de l'amateurisme ça c'est prémédité tadidinao ngamba ny mostanina izy no nanao déclaration hoe tonga eto Madagasikara ny miaramila russe ary non seulement tonga eto Madagasikara fa miaraka amin'ny fitaovam-piadina de izy no miannoncer ny relation tsy haiko hoe diplomatique militaire plutôt militaire hoe justifié zany peu importe de ozytsika hoe rôle ny filohan'ny assemblée nationale lave ny milaza an'izany tsy tokony rôle ny colonel lave en tant que filohan'ny présidence de la refondation avy moa izy mbola resantsika de l'intérim fa de la refondation en tant que miaramila sy en tant que filoha sa ve efa hitantaratra sady ao anatin'le fitondrana ilay tsy fifankazahoan-kevitra ary efa hita fa misy clan eo anivon'ny fitondrana ankehitriny izay clan voizin'ny lobbying international hoe te se démarquer ve ngasiteny sy ny namany hoe zahay a dia efa miaraka amin'ny pro-russe dia eto zany ny ilany tsy fantatra ny pro ino mbola idiratsika zay rehefa avy eo de ty zany deuxième fois isaky ny mivoaka manao sortie médiatique angarainy a de misy koaky foana ty ndray le koaky faharoa de ozy izy miteny hoe intérim zao fitondrana izao de gagabe izy zay hoe izy ve ny tokony hiteny an'izany ko a sa tsy fantatro za tsy mpahalalana fa nandeha nresave hoe fa raha intérim zany fa tsy transition de ohatrany mametra-panontaniana tsika za aloha zany a enao koa anatiny tsika miresaka reny hoe fomba fiady ve io ilazany hoe mbola sy tena ty le tena isa mbola imparepareo sy tsika tambola kely zay de finanam-be zany hoe mbola manao échauffement zany fa rehefa aveo vao avy ny tena transition ve fantaninany dia transition zay tsy fantatsika iky zany hoe 2 ans intérim de aveo ve fantany koa aveo ve hiditra transition ve fantatro mba mela fanazavana zay vahoaka madinika de zay zany vo hiditra am'le tena 5e république izay raha sy diso sy ny sisa de ny malasasaina hoe raha izay le formule mo ve tsy fomba fiady any zany analavana an'le fotoana hipetrahany eo nefa ny promesse nomena teny amin'ny 13 mai de hoe tonga dia rupture tonga dia arodana ny institution rehetra solona vaovao zay sasy donc zany eo zany de fa misy zavatra mampieritreritra faharoa ao anatin'le intérim raha ohatra ka intérim mary zany ny fitondrana am'izao zay ohatrany un peu mampome anay any le hoe intérim manana atraiza de te antany anareo mba mitenena anareo olombe mianatra lalàna zay hoa le teninay foana hoe za eto tsy milazana hoe zay tompony fahalalàna fa zay vahoaka madinika
mba misy jery kely de mametra-panontaniana dia solotena avao zay tsy solontenana parti politika tsy solontenana vara-pianarana solontenan'le masse populaire tsy mahay ninninona no mantany eto hoe mba mitenena nareo olombe tompon'ny resaka constitutionnel hoe zany gouvernement intérimaire zany ve manana droit manapaka relation diplomatique ao anatina période mamay be ohatry zao a eo amin'ny géopolitique era-tany manana droit ve sur le plan constitutionnel handray fepetra diplomatique tsy fantatro a fa ohatrany manalasala anay le izy fa mahatonga any mametraka zany c'est pas pour hoe juste pour parler pour rien dire fa matahotra zahay hoe raha décision raisina am'izao fotoana zao hiatoka ny avenir any zanakay rapitso nareo ne rapitso miala teo e vitana nareo a milailay nareo mandeha jet privé ohatra mifanao sasany any mety mandositra any Sainte Marie ndray de misy hélicoptère ndray de lasa ndray nareo de any Dubai any Abu Dhabi any je sais pas où aby tsy haiko zay naran-tanàna misy anareo any fa le vahoaka malagasy no andohany le facture am'izay mety fahatezerany hitanareo ihany fihetsiky Trump iny fa iny olona misimisy zay efa mihetsika ny lohany de mataony zareo nataony io ka zay zany matahotra tena tahotra nanay zany zao eto hoe oleretsy a zao de mba tokony atao mazava ty resaky ty hoe nareo ve manana alalana andray décision ngeza be zay mino filaza zany misy terme tiako voaka fa tsy tavaokako ohatrany hoe manome miengagé ny firenena miengagé ny firenena mampiditra ny firenena ao anatina engagement zay pour toujours a fa c'est pas pour hoe une transition na période intérimaire fantaninany a de mba mantany anareo mpahay constitutionnel rehetra hoe ahoana fandehany io fa za aloha jereo ny zavatra géopolitique era-tany miova ny rivotra jereo mahazo any Iran jereo no mahazo any Israel jereo no mahazo any Venezuela jereo no mahazo any Russie donc tsika Madagasikara firenena kely tsy aniny ty miala tsiny amitsika gasy fa tsy hoe manambany fa tsika tsy ny ranomasitsika ra tsy voarotsika tsika ohatra ny passoir miditra sy mivoaka zay te hiditra eto samy maramahita tsika fa tsy mamorony zay ka sao de miengagé ny taranaka faramandimby décision raisina sur un coup de tête zay fanotaniko ny angamba de tsy meko nositana fanomezana azy fa na sokafako amin'ny fanotanina ny ava flou amiko le izy ya misaotra paster ary atsika androany moa nanapa-kevitra fa fanontaniana ihany ny tena alefatsika be de be satria ohatrany mazoto mamaly ihany ireo tompona ndraikitra indraindray am'ty réseaux sociaux ty de apetraka atsika ihany fanontaniana sao de mba mahazo valiny na de hoe maromaro amin'ny vidéo nataotsika zay nisy fanontaniana tsy voavaly roa herinandro atsika moa ny teny hoe tam'le miaramila tam'le Rusy niditra tao nitondra fitaovam-piadina nametraka fanontaniana atsika tamy tompona ndraikitra ny miaramila hatram'izao tsika moa tsy nahazo valiny hoe iza ny tena tompona ndraikitra ao Madagasikara de ahoana resaka sécurité nationale sy fiaraha-miasa amin'ny firenena manodidina zay ao anatin'ny fazo isyny tariny ahoana ny relation tsika rehefa aveo ohatrany tsy nisy valiny koa ny fanontaniantsika pastera de ametraka ihany koa tsika androany satria raha mijery amy resaka hoe fihavanana eo misy ao malagasy ny cohésion nationale am'izao ohatrany mampatahotra ihany satria zay moa natonga nyty crise ty le cohésion nationale ohatrany tsy mipetraka de zay ny nangatahtsika le resaka hoe fampihavana-pirenena miaraka amy réconciliation et refondation de kanjo moa atreto resa be de miodikodina samy manao zay saipatany moa le izy manaraka an'izay misy fanontaniana taona teo atsika moa tsy mitondra tenin'ny mpanao politika rehetrarehetra fa ny hevitra atsika ihany ny avoisika fa ny magaga anahy misy parti politika ohatrany nationaliste ohatrany iry mialatsiny manonona anarany ohatrany iry Otrikafo
ao anatin'ny fitondrana am'izao ohatran'ny conseiller ao de tsy ahinoana teny tsony koa amy resaka souveraineté sy souverainisme Madagasikara. De zay le mampatahotra hoe le olona rehetrarehetra mitaky zany souveraineté ny malagasy zany ny Madagasikara zany tsy miteny tsony fa ao anatin'le fitondrana ohatran'ny lasatsika indray zany miteny isan'andro eto fa tsy hoe atsika mifaramahay atsika moa efa voasokajy hoe tsy mahay nininina indraindray am'le tsy mampahay nininina zay mihitsy mampatahotra atsika hoe aloha iteny aloha metraka fanontaniana. Raha niteny anao teto hoe ny filohan'ny androm-panjakana ny teny intérimaire de nasongaditsika koa teto hoe raha intérimaire zany tokony asa tsotra mitondra an'le firenena ao anatin'ny ordre constitutionnel ny priorité mamaika fa androany atsika ohatrany maheno vaovao maro be hoe misy accord misy an'izao keo moa fa nasongadinao paster le resaka sécurité à venir ho an'le taranaka faramandimby fa ny ahako mampatahotra anao hoe am'izao fotoana zao za mbola tsy andinika an'le aorinao am'izao cohésion nationale mampatahotra zao de na io zay mahatonga zany mametraka fantanina am'le resaka miaramila satria na ny ao anatin'ny miaramila ary mampiahiahy nefa mibasy efa ientsika foana hoe napiditra fitaovam-piadinana Andriamatoa Ravatomanga napiditra moa Andriamatoa Ravalomanana tamin'ny andro ny nisy 2 conteneurs tsy hita tao Iavoloha de tsy mandraky ty androany tsy fantatsika ny la 16 de androany koa misy koa le nampidirin'ny Russe de efa tsy fantatra tsony hoe ohatrana ahoana zany fitaovam-piadina mandehandeha ao Madagasikara de misy manamaivana ane le izy fa rehefa ho tonga lefa tonga am'le fotoana ifamono ny malagasy iza no andray andraikitra anajanona an'izany fankahalana zany satria rehefa samy misy basy io ohatran'le ahita le nitenen'le mpitondra teo aloha Haïti samy manana basy samy manana ny lohany samy manana izao moa atsika voatsela teo ny resaka tam'le videotsika farany samy mitady volany ao anatin'le fitondrana samy manao pression gauche à droite de zay le mampatahotra zay le mampiahiahy hoe mba misy tompona andraikitra ve afaka manazava aminay vahoaka tsy mahay nininina hoe zao ny zavatra mandalo zao ny lalana lea zao ny zavatra ho katsainay fa tsy ho tonga am'izany fampiadina famonoana amin'ny samy malagasy zay tsika raha mitodika amin'ny géopolitika eran'izao tontolo zao moa efa fantatsika hoe ny Donald Trump zany miezaka na io amin'ny allié ancienne alliény ary ny européenne sahany idirany hoe ho raisina ny Groenland nefa isika Madagasikara kely io mbola tsy fantatsika kory ary ny force militaire atsika hoe matena hoe madefendre ny firenetsika ny miaramilatsika isika vahoaka de isika ve tsy mba mitaintaina am'zany tsy mba mandray andraiky hoe inona ny accord natao am'izany Amerikana am'izany olona lefany Donald Trump zany de hitondra vokatsoa ho an'ny malagasy ve zany accord zany io ary ny mampiaika atsika atram'izay ka atram'izao ny resaka phénomène dahalo any atsimo tsy mbola nisy mpitandro filaminana ny teny hoe nafe hoe foana tanteraka le izy kanefa androany misy resaka mandeha hoe ny olona expulseny zany Donald Trump any États-Unis zany tena amiko olona mahery fiatsika olona tena
pays d'origine rehefa tsy manaiky andray an'zareo de inona ny andeha ataon'zareo any amitsika. Zay zany mampiasa saina. Raha jerentsika koa ny tantarany misy amin'ny monde zao a, rehefa ny Amerikanina mandeha micréer ny prison ray, ataontsika hoe alefany amitsika izy de micréer prison ny Amerikanina, move ho hisy stabilité any amitsika satria raha tantara fantatsika zay ny kely ananany fahalalana, matetika ny Amerikanina reny prison reny ihany mivakiny rehefa aveo de lasa manao coup d'état. De ahoana ny stabilité tsika, zavatra tsy mbola nisy teto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany a, de androany ohatrany hoe sendrasendra ve sa kisarisary anaovanareo an'le izy, de hoe zany ve le fanovana tadiavintsika. Ohatran'ny zay le teneniko hoe averimberina le teny hoe mampatahotra, manahirana. Ny anay moa na de lavitra ny misy anay de ny havanay mbola be de be any a Madagasikara, ny namana mbola be de be a, de zay ny manahirana sy mampalahelo. Fa ny zalahy moa rehefa miala amin'ny fitondrana matetika maka jet privé de miala ao de en sécurité tsara izy de mavelony tena anankoatra. Fa ny malagasy ihany no sahirana eo. Ohatr'izay moa ny fomba fijeritsika le fanontanianatsika nalefatsika pastera, le nadinitsika koa tam'le farany iny a, tsy ahivoko eto ihany satria nisy resabe zany natonga an'le teto amin'ny firenena niady resaka terre rare, anisany io hoe base tuléar. Niady mafy moa ny zalavy anatsimo rehetrarehetra tam resaka base tuléar, ary ny malagasy ray manontolo zany a, anisany hoe nitaky ajanony zany sy fampiaro zany mbola misy, zay le fihavanana malagasy. Nefa adinon'olona, adinon'ny malagasy fa nisy nivoaka ny vaovao teto hoe any amin'ny faritra Voemara efa misy terre rare exploité. Anisan'izay a namporisika olona niady fitondrana teo aloha avy anavaratra koa zany. Androany nefa ohatrany tsy misy resaka le izy, maheno izahay fa mbola mitohy le izy a, de magaga ohatrany tsisy resaka. Iza manao an'le izy ihany a, ahoana ny accord, ohatrany zay le fanovany mba mangetaeta ny vahoaka malagasy, de mba avoaham-pahibe maso, zay le transparence. Iza mibénéficie an'le izy, mba mahazo tombony ve zay any sa am'le resaka effet secondaire sy le aretina rehefa aveo, manahoana izahay any avaratra, sa atao tsinitsinina rehefa tsy avy any aminareo moa le izy de ny vahoakanay ihany misahirana. De zay fomba fijery zay a, nisany mbola mampiahiahy ihany a. De ty farany koa satria tato ato hitako hoe betsaka ny mpamono afo moa tenenako anazy, tsy mpamono afo fa mbola le influenceur miasa ho an'ny fitondrana paster, de miakatra antsehatra, miakatra plateau amin'ny télé mihitsy hitatsika be de be a. Anisan'ny lety motive mo hoe afaka ny délestage, de faly fa tena miasa mafy le fitondrana. Fa saingy hoe samy olo miaro ny azy moa izy ty am'izao. Za anisany avy anavaratra mba hiady kely aho hoe ory zalahy, vo lasa le PRRM, vo niala tao Diego efa nitohy le délestage. Tena mikaikikaiky ny olona au Diego am'izao. Adiny 2 fotsiny, adiny 3 maximum mandeha ny jiro. De nefa ny any amin'ny capitale zany miakatra plateau le influenceur, tena miasa mafy de faly be daholo fa
fa oka ajanona le fanambanina samy malagasy a araka ny resantsika teto hoe ninona ny teneninareo a etsika GNZ etsika politique samy niady izany a fialany Andriamatoa Rajoelina rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra tany amin'ny faritra rehetrarehetra samy narary tam'izany hoe délestage sy rano zany tsy hoe rehefa ary ambadika ary mandeha ny ety ambadika tsy mandeha de zay itehaka oka aloha tsy fanaratsiana zany fa mba tokony hitovitovy fa tena mikekaiky ny vahoakany aminay ry pasteur ajany koa ny ana misaotra ya iverenako kely zavatra nyresahanao teo miainga avy amin'ny teny zay nataony raha tsy diso aho a tatitra navoakany gazety zay teny nataon'ny filoham-panjakana hoe misy ozy izy mitady mikonikonina anakorotana zay ohatrany nanonona mihitsy ary izy hoe manamboninahitra ao Madagasikara misy leader d'opinion zay sy tonoko anarany eto fatapoko fatapirenena ao Facebook zay pro fitondrana 1000% fa 100% no namoaka publication mihitsy hoe fantatra daholo lisany bebokotra mikonikonina fanakorontanana efa ao mampitandrina anareo zay tsy zay no teny an'izany fa ianareo eo amin'ny fitondrana sy ny pombanareo de matahotra indray zahay zay ny ola mora ampitahorina kely zay vahoaka ny resahako eto hoe raha ohatra ka zareo tompona andraikitra voalohany sy ny pomba azy sy ny mpanaraka azy sy ny mpanasoaso azy zafady no ny teny an'izany miampy an'le situation misy hoe tsy misy unité nationale tsy misy cohésion gouvernementale pardon resakytsika tamin'ny sabotsy iny eo anivon'ny gouvernement samy mahalala daholo tsika fa efa eo ambony starting block daholo olona sasatsasany ao anatin'ny gouvernement sy ny assemblée nationale miprépare élection tsy fantatra io naroveny donc tsy maintsy fomba fiady Madagasikara mifampisaboty se jeter des bâtons dans les roues en vazaha tazany zala vazaha io vazaha reo ne olona tsy sadaly modiny tonga izy manatrika anao amin'ny resaka ina filazazany eo amin'ny fivorimbe hoe tonga ny diplomate dia il voit ils ont des yeux manana service secret koa izy tsika manana tsara ary tsara fantatritsika malagasy fa ny akamaroany ny service secret de ola mpanao gazety satria ny service secret de manome vaovao donc aofinareo mailomailo am'ireny milaza azy tena mpanao gazety reny fa angamba service secret n'olona ireny na manao double espionnage on ne vous apprend rien fa aoko mailo zany hoe mody manao asana fanaova gazety izy fa izy mitaditra zavatra any amin'ny patrony lehibe kokoa no isika vahoaka malagasy de ohatr'izay koa na ny vazaha ka rehefa hita ny vazaha eto be debe vazaha sinoa vazaha mainty vazaha amerikana vazaha frantsay vazaha rusy vazaha daholo zay fa misy fissure eo anivon'ny gouvernement malagasy hitany vazaha fa tsy mifankahazo tsika ao anivon'ny fitondrana zany hoe nareo tsy elazako tsika eto nareo mpitondra de miampy an'le teninareo ihany no averina sao de lazanareo io ndray nareo fa manakorotana hoe misy mitady konikony fanakorontanana ianareo manamboninahitra ho ianareo teninareo zany averiko le izy de miampy an'le jereo tsara le ingrédient misy cocktail mampatahotra be zany raha reo zany mitambatra de mety explosif be tsy mifankahazo nareo ao anatin'ny fitondrana satria samy manomany élection tsy azonareo lavina zany io zavatra ataonareo rehetrarehetra io de en vue ny élection sy refondation zany ataonareo io loha de aza mivarotra sakabelo aminay fa préparation élection niza manomboka any faratapony ka hatrany amin'ny gouvernement samy manomana élection ça c'est sûr mbola ho resantsika zay manaraka faharo hita mazava be mihitsy ny ingérence extérieure na russe io frantsay io amerikanina io
tena hita tsy hoe théorie de complot mahita maso tsika de ireo zany a samy andrivotra ozy izy ny russe hoe izy amy reto bandy reto no hoala ataotsika cheval de trois izy amy reto bandy reto no ataotsika ekipa ozany ny tandrefana izy amy reto de miampy an'ilay marimaramila tsy teneninareo hoe misy manam-boninahitra ozy nareo mikonokonina zavatra miteneninga Alain Ndremiseza koa izy raha tsy diso mosy tanina hoe zaho zao samborina fa heveriny zareo fa isan'ireo mikonokonina zao zany hoe misy zany izy zany matoa Alain Ndremiseza miteny hoe tsy isan'ny zalaha zao ohatra lapsus révélateur le tenin'ny Alain Ndremiseza de imaginenareo nge vahoaka malagasy hoe zany zavatra rehetrarehetra zany mitambatra idiran'ireo vazarany hoe sans scrupule sao de mieritrerinareo fa babanareo reo hoe adona tandrefanareo fa mahafinaritra partenaire fa traditionnel tsisy raha iny ianao zany firenena ary ambony amany zareo Trump am'izao tsika miteny zao manaraha vaovao amin'ny YouTube fotsiny mikominy amerikanina am'izao am'le resaka affaire le momban'ilay zala ice le karazana branche armée ny fédéral am'ireo immigré korotana de miasa raha tsy voavahana ary ny asa tiany ho akipily de efa teneny mositana teo ho alefa izy donc tsy intérêt ho anao zany mihitsy mandaika zay milaza aminao hoe intérêt ny malagasy ny fiarahana am'ireo fa ny intérêtny fa iny a normal zany lalam-piainany zany fa ny tena atahorako de ty raha sanatria am'ireo maramily ireo tafiditry ny virus nyreo tandrefanareo de anao ohatrany Libye eto tsika ahoana ny any Libye misy faction hoe ty miaraka amin'ny amiral ranona ty misy faction miaraka amin'ny anina de io Libye jereo Libye am'izao hoe lazaina hoe démocratie tonga ny tandrefana napetraka ny démocratie or lasa fanjakana voyou am'izao fotoana zao ny any promesse la démocratie misy mo sasany hoe ka tsy maintsy mesorina teo le mpitondra sady tsy manaja ny démocratie mampijaly vahoaka de nisoloana inona jereo io Afghanistan iny taliban verina nefa mody hoe zareo nandrokany nitandrefana zany de tsy sangy aminao zany fa hoe régné par le chaos asina chaos le firenena de am'izay izy am'izay nitsetitra ny arem-pirenenao ka eto de mitodika aminareo miaramila manam-boninahitra raha sanatria ka misy aminareo nanana ineritreritra zany oleretsy jereo le aveniran'le firenena aza miditra ao anatin'ny fandriky reto tandrefany reto fa sao de ho lalaovon'ireo tsika eto zay zao de tena mijoro souverainiste arabaky teny miaro ny atao hoe unité nationale et souveraineté nationale fa raha zao situation misy ao Madagasikara zao explosive satria raha samy te handray fitondrana ny ao gouvernement misy fa manofo président ivelany gouvernement misy manofo te président ny miaramila sasany lazainareo fa hoe tady anakorotana hoy anareo aveka hoy anareo de mitandrefana koa mitady ny tombontsoany am'ireo zavatra tandrisanareo de imagine anareo zany mifangaro oaizy tsika donc atsipiny teny ho fampiatretrany mino aho fa mbola manana fanahy ianareo manam-pahaizana ary eto zany miantso ny manam-boninahitra mba misy saina ary manam-pahendrena hoe arovy le firenetsika mba tsy ataon'ny olona tantely hadrakotra sy moyen ahafahanjareo manao zay tiany atao zay ny amin'iny de ndesahany mositana teo le resaka fonja be de be nanao théorie hoe ianao ny kristianina ka tsy maintsy ampiasana ny réfugié tsy réfugié tsotra reo tompoko ohatra hoe olona hoe tatsy any nosy Maurice zao zany amiko ny réfugié eo an'olo Maurice sanatria zany misy cyclone be potika nakatiny olo manana devoir tsika amy lalàna iresa-pirenena mandray an'ireo fa olona gangster avy any amy tany tsy haiko firy 1000 kilometatra tsy mba pray vody-rindrina amitsika ny lalàna ny réfugié ne tsy hoe lalàna am'izao fa normalement pray vody-rindriny hoe ny réunionnais mauricien séchellois comorien mayotte tsy haiko izy adao reo ary andakira ary États-Unis ary
ho taterina makaty amitsika ary azadino fa tsy le milailay zany no tazony fa le masisy no alefa nety aminao izy nga adaka le dangereux ennemi numéro 1 mihitsiny de io no entina ty amitsika sanatrian'izany de niteneny mosy tana tao zavatra efa nisy ty tompoko fa tsy mamorona zay efa nisy tany Salvador efa nisy tany Angola io système nandefasany Amerikanina gadra io alors zareo raha manome anao quelques milliards de dollars ny ho an'le fa tsy problème any zany tozay izy mitazona any reny satria danger ho anazy de ny tena grave fomba fiadin'reo tandrefanareo azadio fa ce sont des hypocrites izy mampianatra démocratie aminao nefa izy any ambany latabatra manakorotana manao déstabilisation politique ary teninareo sasatsasany leader d'opinion anareo tsy anonanarana fa il va se reconnaître hoe ianona neny saiky nataony frantsay teo zay tsy io aneny tokony nataony tonga de fa manambara tena anareo donc fantatra fata secret de polichinelle hoe izy any manao déstabilisation donc zany zavatra atahorana hitranga de zao raha rapitso zany zay mpitondra eo na androany na rafakapitso miseho milay hoe tsaitsanao sonian'ny fifanarahana ohatra hoe fitrandrahana basculiary ohatra hoe mba mangataky tsika zany hoe ao ary mba atao zao pourcent mba miady varotra zany ohatra reny miady varotra reny zay mba atao vy zao pourcent ny ristourna ho an'ny Madagasikara de rehefa tsy manaiky izy de vany le gadranao io ne mo fomba fiady nareo nga atohitra ny marine sany américaine nareo nga atohitra ny agent secret ny vazaha zareo Venezuela matanjaka be io ara en fureur ravany zalahy ny garde présidentielle efa madoro fa torany zalahy rojo makany Amerika vo samy gaga zao to zao le vita zalahy tamin'ny alina tao le nefa sécurité ny madoro zany misy atao Madagasikara pafiriny Venezuela pafiriny tsy hoe manambany anareo miaramila de imagine nareo zany zavatra any hoe rapetro zay resaka asa ty tena tsika na ianareo manofo président rapitso reo candidat 2028 rehefa nareo mety anana bonne volonté ary zany mino fa manana bonne volonté anareo mato manao an'io engane satria zana-bahoaka anareo mba miseho manana fierté nationale nareo hoe za tena tsy manaiky atao zao fa iezaka kosa iady ho ale fireneko de miomany anao fa raha misy io gadro io aty de io ihany no midestabiliser anao eo amy sezanao ianao futur président tsy mila dalo akory ary anao ola vazatra piaty efa mpanao mission any amy taniny any en 2 temps 3 mouvement police nao zany mialatsiny aminareo police gendarme anao zany mialatsiny aminareo gendarme na de enjana be nareo masy tanora no velesinareo teny amy 13 mai fa tsy piady fa rehefa piady tsy ampy andreo nareo ianareo miaramila velesindreo nareo vita akavary io zao vo nisy nandefa lien zany 3e tentative de coup d'état ny Traoré zany hoe tsy stabilité zany hitranga raha zavatra ohatry zany hisy amle firenena ka alohany andraisanareo fanapa-kevitra satria araky ny feo henoko aloha misy miteny hoe fa tapaka zany no fahinoko azy de hoe mbola tsy nanapa-kevitra tsika fa eo ampieritrretany tena miangavy aminao mon colonel Michael Randrenirina mpiandry anao pastora no miteny aminao samy loterane tsika amy rahalahy conscience na mpiandro no atsoko eto c'est pas le chef d'état que je m'adresse c'est le berger du peuple malgache attention en décision raisinao fa eto no vous entrez dans la cour des grands c'est fini les jeux capsat tsisy dikany le tao amy capsat reny tsy kilalao-njazy ty vous entrez dans la cour des grands scène internationale tsy kilalao conseil faharoa anao monsieur le président oui manana mpanolotsaina be de be anao manodidina anao fa ny mpanolotsaina anao zay manodidina anao reo de ny posiny mamaiky azy fa tsy ny intérêt général de la nation io milazanareo mpanolotsaina rehetrarehetra reo fa manana fanetretena
manatona olombe mpitondra eto amin'ny firenena manana traikefa amin'ny tantara amin'ny situation ohatra zao manana fanetretena tompoko lahy satria hain'ny firenena no enjeu eto mialatsiny vous n'avez pas le droit à l'erreur vous n'avez pas le droit aka za vao nianatra za vao zao vous n'avez pas le droit à l'erreur or anao a sanatria manambany anao fa zay ny réalité anao nampianarina tafika miaramila dikan'izay entourez-vous des gens compétents tsy voatery ampidirina ao anatin'ny gouvernement izy fa manatona azy misy olona ao misy manamboninahitra ao misy historien ao misy diplomate anoany paritaka anoany discret tsy miteny manatona ny reny président ianao moarana vita hoe nanao dia stratégique nandeha tsokosoko ozy izy ny olona ny ala atao Madagasikara naka amin'ny Dubai ho an'ny stratégie de la nation pozonao atao koa ny mandeha en douce na de tsisy mahita manatona ny reny olona ireny satria tonga amin'ny tenin'Andry Rajoelina vevazo tody aty amintsika zao maso zao tontolo zao ary tena rabaky teny aty amintsika zao maso zao tontolo zao satria stratégique à Madagascar amin'ny géopolitique mondiale matoa Trump adaladala iny mitodika aty amintsika ao raha nareo move ao ampianarina an'izany nareo neny tena hopotony fa miahy eto tena tsy hoe afangaroko ny raharam-panjakana sy raharam-pivana fa eto le conscience en tant que berger ny teneniko hoe mialatsiny raha tsy hoe mampiady anao amin'ny conseiller anao fa za tsy mahatoky an'ireo mpanolotsaina anao reo satria ireo mpanolotsaina anao reo a aviaizany sosan'ny ipurany fa jereo ny tena misy olona any désintéressé diplomate mpahay tantara mpanao politika hatranainy mety mahalala ihany anisan'izany reny niaraka tamin'ny gahy Didier Ratsiraka tsy hoe kory Ratsirakista izay nahalala tsara ny décision niraisan'ny Ratsiraka tamin'ny fotoan'andro ka nahatonga ny olona nilahatra menaka mba antanio hoe ina hoe ny zavatra nisy tamin'izao tsy mahafaty angamba ny manontany an'izany tsy resaka orgueil fa resaka intérêt général de la nation zay ihany ny angambany fa lasa lavitra be nefa de averiko any amin'ny mositana indray ny fiterana toizako moa am'le resany farany teo pasteur satria matoa moa misy tantara matoa moa nisy fiovana fangatana fiovana noho le tantara nisy a fasairanana mba tio tsaratsara kokoa raha ohatra ka iverenako ny tenenao teo tamin'ny deuxième république tonga teo président Ratsiraka nanohy fitakiny mpitondra tsy haiko hoe na malagasy io na vahoaka malagasy na mpitondra tamin'izany satria hoe roana ny vazaha ny frantsay ohatra nataontsika ny roany zao de nanatanteraka président Ratsiraka fa saingy mety tsy voahevitra nefa ny situation économique Madagasikara talohany zany a tena ambony tena mbola tsara tsy mba lazalazaina hoe sahirana ny vahoaka malagasy fa ny taky fotsiny hoe roany ny vazaha rehefa tonga ty hoe milahatra vary milahatra menaka mandraky ty androany ny olona mbola misy maniratsira sy manompa ny Ratsiraka hatramin'izany malgasisation zany de tsy nandray lesona vetsika fantaniana apetrako am'izany hoe ny vahoaka ve am'izao situation misy atsika zao vonona i-assumer le coup ny décision anareo io tena manana hery ve ny vahoaka am'izao hiaritra zavatra hiditra am'izany crise zany satria mbola tsy tonga am'izany atsika verenako am'izay any Iran fotsiny am'izao mety efa be de be mo connecté any amitsika mba tape fotsiny hoe sao de mandainga tape fotsiny hoe $1 US ohatrinona any amin'ny vola rial iranianina tena indroa namerina pasteur nieritreritra hoe tena diso fa any amin'ny 1 million de rial ny $1 zay mahatonga reo nidina an-dalambe ary voatsela nandeha tamin'ny TF1 hoe tena $1 any amin'ny 1 million
de ho zakatsika ve zany am'izao situation misy atsika am'izao. Zay manko de manahirana io hoe tsy vitany hoe mandray décision zay mitondra eto am'izao de idiova avanareo aza miteniteny aza manaratsy. Tsy vitan'izany le fitondrana firenena ka. Ary tsy afaka angina am'izany izahay. Satria no ho avy ray manontolo tsy ho avintsika ihany io pasteur. Ny atsika moa efa vita. Fa no ho avy ny taranaka mandiny firy taona any aoriana vao io ary. Ny erreur nataotsika tany amin'ny deuxième république zany fotsiny ary am'izao mbola misy maniratsira an'izany fitondrany ratsiraka. Tena hoe ratsiraka namotika an'ity fireneny ity. Nefa ny décision raisiny mpitondra rehetrarehetra zany fa zany tsy décision ratsiraka rery tam'izany fotoana. Tsy ohatran'le manao politika am'izao. Fa ohatran'ny moramora amin'ny sasany le izy. I tsindriko kely ndray satria mialatsiny hoe tsy mankahala olona fa raha ny teny atsika teto pasteur diany voalohany hoe raha va io institution rehetrarehetra reo ny Assemblée nationale sy ny HCC inona moa ny tenen'ny mpanao politika rehetrarehetra zay le tsy mpanao politika moa amiko reo fa le opportuniste sy arriviste rehetrarehetra matinoana mitady toerana ho sanctionné eto atsika. Natahotra sanction daholo zany reo rehetrarehetra le matinoana mitady toerana. Nefa androany tonga ao amin'ny conseiller zalahy mandray zao décision zao ohatrany tsy matahotra sanction ndray. Tena contradictoire be ne zany. Teo anareo natahotra sanction andravany institution rehetrarehetra. Androany ndray mandray décision tsy voadinika amin'ny eo amin'ny sehatra malagasy. Fa anareo samby anareo any zay iza mahita tombontsoa de iza mahita business de ato zany ny tsaratsara kokoa businessiko miaraka amin'ny russe, ato iaraka amin'ny sinoa de ary miaraka amin'ny amerikanina. De miraisinareo le décision miengagé Madagasikara, miengagé vahoaka malagasy. Mbô tsy rarahinareo moa le manjo amin'ny vahoaka malagasy rehefa aveo. De androany ndray nareo tsy matahotra sanction raha milatsaka zany raha pitso. Tena hoe mialatsiny raha mitena amin'ny ty teny ty pasteur fa où est l'erreur? Mety hoe sika tsy mahay nininina ozy ry zalahy zay. Fa le tsy mahay nininina ihany manko mametraka fanontaniana fa ireo mahay be reo efa mahay de efa tsy miasa saina, efa misy hoanina, efa misy hoe aiza ny anaovana pression tonga de mamoaka miliara. Tsika moa tsy mahita an'izany de sarotra amitsika ny angina. Aleo ihany atsika hiteny. Atsika moa efa nieritreritra hoe tsy ho lava resaka be androany pasteur fa misaotra atsika rehetrarehetra ny eno manentana atsika rehetrarehetra. Ny anahako fotsiny tena tsindriko foana ty amin'ny vidéo tsika pasteur todika amin'ny hoe institution militaire, todika aminareo manam-pahefana tena ny hoe mbola misy ty tanindrazana ve ao. Tena mbola misy ty tanindrazana ve am'izany institution militaire zany fa tsy hoe amin'ny quelque tête colonel général inona satria be deaibe koa moa azo resahana eo. Mbola tena hoe tandrokarony vozona ve sa efa samy miaro ny anam-posiny, miaro ny intérêt an'izy ty. Mba mangataka fanazavana amin'ny tompona andraikitra ihany mba ahafahana malagasy miomana miaro tena hiady amin'ny fiainana. Fa oatra miasarotra zany fiainana zany mbola ampina zany insécurité misy eo amintsika moa efa tsy hita nanaovana anazy. Na mivoaka ny trano fotsiny anao da hiatsena fa matahotra hoe voatsatokantsy ve za miverina avy any, voaendaka ve za na mibazara ataonao iny ary tsy ho ela zao mbola ho endan'olona hoe misy aina raiky lao fa tonga de ravao iny eo mbola telefônina voaendaka. Fa rehefa kelikely eo avy miatsena ena raiky lao anao de misy manendaka satria ny anatrano tsy misy ena
ao anatin'ny sobikanao misy hena de ho ravany de ho avy am'izany ve tsika zay vao tonga saina zay vao iray ina zay vao hitsangana zay vao hiteny eny ry vahoaka malagasy misaotra anareo ny eno ny tafatafa taminay misaotra anao pastera zay nafohy fotoana niresantsika kely androany ia misaotra betsaky Mostana amarana atsika moa adiny ray any androany afatra moa zany sy ny fanontaniana napetrakareo teto hoe ataonareo mralany eo fantany verina ihany izy ty de mbola verina ihany a tanareo fa na ny ora ary za de ora sambosamborona za io mbola ampianatra zao fa natonga anay mirala hoe andao atao ihany le izy izy koa vao tonga avy miasa de tsy afaka ny imposer an'izay namana rehetra zay samy ora samihafa be dibe maty zay sao de verinareo any toerana anankiray izy zao any Paris zay aty Belgique ny sasany any Indonésie sasany any Canada jereo le décalage horaire am'izany any Madagascar donc tsy afaka ny embrigader olona zahay hoe tsy maintsy eo nareo fa zay afaka de afaka fa tsy hitanareo eny any zay fandehan'izay farany a de araky le vaovao tsara be ny teneko anareo teo hoe hoenareo koa ny feony hafa satria radio le izy radio web zany efa mitsangana misaotra ny namana areto de mitodika aminareo sahady zay nareo zay pakafy na tianareo ny firekevitra hoe mba te hicontribuer nareo amin'ny fanabeazana ny vahoaka ny mparay-tanindrazana de afaka miresaka aminay membre ny GDLR rehetra eo aloha zany zay sy Mostana aloha zao inona ny mety ozonareo contribution nareo fa de tena ezaky ny mpikabo anato izy io tsisy mpahatsy vola zay fa de fitiavana an'ilay tolona hitanareo zany fa le tolona tsy hoe any andalana ihany fa hoe hiaccompagner anareo isan'andro ka am'izay fotoan'izay ny fandarana rehetrarehetra eto zany hoe ezahana ho averina ao amy radio de afaka mamerina azy ao nareo isy koa fandarana fa miteny vahiny misy koa fampahafantarana amin'ny olona ty ampitan-dranomasina ny zava-misy marina ny Madagasikara satria matetika communication entre atsika fotsiny fa ilaina koa satria am'izao géopolitique zao ilaina koa ny mampahafantatra ny tandrefana ny tatsinanina ny afrikanina ny zava-misy aty de zay mahatsany le web radio misokatra am'izao tontolo zao dia mitady fiarah-miasa amitsika tsirairay rehetra makasitraka tompokolahy makatelina tompoko vavy misaotra Mostana mame fotoana ny olona atsika misabotsy mandray ny vahiny spécial zay avy any a Maryland any izy ho hitatsika ndray va iresaka momba ny énergie sy ny resaka banque mondiale zay mampikaikaikana atsika mafy am'izao fotoana zao zay ary va de mirary soa ok mirary soa veloma daholy